dahalo izay maty maika loatra ka tsy nahatratra ny taona vaovao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny dahalo izay maty no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ny tranganakorontana teo amin'ny toerana fivarotana pavillon numéro 7 ankaiky ny homiso avy nandrina tamin'iny alohan'ny fety ny farantaona iny voadarika ny tompony tsena ary nandositra ny aroniainy. Io fivarotana io ilay efa nambalany colonel Patrick Rakotomamonjy tanatin'ny horonan-tsary izay nataony taloha izay nilazany fa mivarotra toaka sy rongony ary generaly sy nosakaizan'ilay vehivavy izay mivarotra ao ka nanao vava taminy fonizy niasa tao amin'ny omi. Ny zavatra nambarany colonel tamin'izany dia hoe nisy lehilahy mamo izay hita faty teny an-toerana talohany farantaona tamin'izany fotoana izany. Nigazana ho izy ny toaka rehefa natao ny fitsirihana tao amin'ilay toeram-pivarotana. Raha dinihina dia efa ela i colonel sy no niandry an'ity tompony tsena ity satria efa maro ny zavatra izay hitany fa tsy manara-dalàna tao anatin'io tsena io fa noho ny fiarovany olona ambony izy ireo dia lasa nandeha ho azy foana izany rehetra izany tamin'ireny fitondrana teo aloha teo ireny. Ny zavanisy dia notoriny tompony tsena teny fiadanana i colonel tamin'ny fitondrana teo aloha saingy tsy nipoitra tamin'ny famitorana ka mety ho anton'izay no nahatonga ny colonel izay nidina tany amin'ny pavillon io izay nandeha nijerany zavamisy tao ka ny afara tamin'izay fifamaliana izay. Nisy ny fanambana entana toy ny atody, vera sy ny fitaovana hafa, nisy koa ny fikasihan-tanana izay navoan'ny mpivarotra teo amin'ny lohany sy ny tongony araky ny voalaza hatrany. Izao moa zany ilay hoe zatra ny lalandrinina ka mieritreritra ny mbola ho afabela ihany tahaka n'ireo teo aloha nefa amin'izao fotoana ny fanavoazana izao dia maro ny rafitra miova ary maro ihany koa ny zavatra tena miova ao anatin'izany rehetra izany ka mety tsy ho afaka hiaro an'ilay mpivarotra intsony izany ilay olona ambony izay niaro azy fony ireny fitondrana teo aloha ireny. Tamin'ny fahatongavan'ny minisitry ny fizahan-tany sy ny asa tanana Lira Faralahy tany Toamasina dia nisy ny fitsidiana ny pakebo Island Sky izay mandalo ao amin'ny siran'antsambony Toamasina izay nitondra mpizahatany vahiny maro nanao fitsidiana fohy tao amin'ny renivohitry ny Betsimisaraka sy ny manodidina. Tanjona hoy ny minisitra ny ahatonga any Miami teo aloha ho toerana tsy maintsy lalovana ahitana ny ampahany tsara indrindra izay ahasarika ireo mpizahatany mandalo toy izao ka iverina hitsidika maharitra nositsika aorinao sy hanjifa koa ampahany amin'ireo asa tanana izay vokarin'ny malagasy rehefa vita soamantsara ny fanarenana sy ny fanavaozana io toerana io. Mitovy miasa isika ho fampiroboroboana ny fizahan-tany sy ny asa tanana ho hiatrany ny nambarany. Zavatra roasosina no natrehana tao Toamasina natomboka tamin'ny famindram-pahefana teo amin'ireo talemparitra teo aloha sy ny vao mitendrena isahana ny fizahan-tany sy ny asa tanana ao amin'ny faritra Atsinanana ary nofaranana tamin'ny fitsidiana an'ilay pakebo izay voalazantsika teo. Tanjony ny ahatongavan'ny Miami teo aloha ho toerana izay tsy maintsy lalovana ary ahitana mpizahatany maro ho izy ireo hatrany. Tombony lehibe ho an'ny Toamasina izany izay fandalovan'ny minisitra tany an-toerana izay mba ahafahany izy ireo miresaka mivantana amin'ilay minisitra ary mba ahafahana mijery izay tokony hatao ihany koa amin'io tanàna Toamasina io hatrany. Toy ny fahasalaman'ny Justina kely zazavavy kely 7 taona izay kamboty nisy nanolana vita soamantsara ny fandidiana ny lohany tao amin'ny Azera. Efa nafindra ao amin'ny service réassure premier étage ao amin'ny chambre 131 izy. Ialana tsiny fa tsy afaka hidiranao izany hoe mbola tsy afaka vangina izy tena sarotiny ny dokotera. Miandry ny fahatsirovan-tenany tanteraka isika ary efa nalefa atao analizy ilay rano ny andro natao amin'ny lohany izay nahatonga azy tsy nahatsiaro tena hatramin'ny 24 Desambra. Tatry ny tolotanany rehetra izay voaray dia efatralina sorohety sy retapitrisa ariary ny totalin'ny vola izay nalefanareo hatramin'iny voalohany volana janoary iny. Talohan'ny fandidiana nefa dia 7 hetsy ariary teo eo ny totalin'ny vola izay tonga nalefa nividianana ny valva izay hoe mitetina 7,9 hetsy kanjo mba nahita tamin'ny vidiny 7 hetsy ariary ny mpitsabo izay tsy maintsy novidiana teny ivelany manko io fa tsy nisy tao amin'ny Azera. Koa mampita fisaorana ho antsika rehetra izay nanolo-tanana an'izao tamin'ny fandidiana an'ity zazavavy kely izay nisy nanolana tany tsorany mandidy ity engany hiverina ho salama izy ao anatin'izany rehetra izany
ka tsy hoisy ny ahina ny ainy aorina kely eo ary ilaina vandoza kosa dia engany mba hotratra soamantsara ary hazo sazy izay sahaza azy ihany koa andao am'izay ho resantsika no mahakasika an'ilay dahalo ray izay maty maika loatra ka tsy natratra taona vaovao nisy omby roa izay very tao andohany manambolo commune rurale Bevato Tsirony Mandidy tamin'ny alina 7 Desambra 2024 araky ny tatitra azon'ny zandary avy any amin'ny Janatoboparitra Soanerana ny talata 3 Desambra maraina raikitra avy hatrany ny fanarahan-dia sy ny fanakanana kizo izay notariny lehibe ny PA niaraka tamin'ireo vatandahy rehefa fantatra fa niakandrefana ny lalan'ireo malaso ny fanehatra ny roa tonta ka dia raikitra ny fifandonana samby nanambana basy moa ka izay ny nahamafimafy ny fifandonana vokany dia lavo ny dahalo raika lahy ny taktika tsy mitovy resy tosika ireo namany roa lahy ka nitsoka nanavitra ainy niaraka tamin'ny basy ray izay nizay sitiavan'izy ireo tena hoe nariny havany namany teo Evarista ilay maty izay tokoa no anarany ilay dahalo izay 30 taona avy ao fiadanana fokotany Ambohibary commune rurale Bevato taoriny fizahana dia natolotra ny havany tena havany ny razana naverina amin'ny tompony kosa ny omby mitoy ny fikarohana ireo zay tafapritsaka fa ny olona manony fiainan'iny anaty posy handeha ampiaraka amin'ny tiny réveillon mafotaka any an-tanàna fa ela veloma mandao ny tany tamin'iny fetiny dia samy mailo avokoa ny rehetra fa ny ratsy efa voasoratra hoe tsy kely lalana ka aleo melomelo hatrany izy ireo hatrany tena sahaza ho an'ireo olon-dratsy izay tena mpanafika izany rehetra izany satria maro amin'ireo olon-dratsy ireo rehefa tratraka tsy maty zay dia afaka gadra miverina manao an'izay asa ratsin'izy ireo zay ka eo indrindra no mahatonga ny vahoaka maro indraindray lasa miditra amin'ny fanaovana fitsaram-bahoaka noho izay fahafahan'ireo olon-dratsy tsy ela kory any am-ponja izay no antony izany rehetra izany izao zany ilay tonga amin'ny fitenenana manao hoe tsy misy fiadanana ho an'ny mpanao ratsy izany ary izay ny tokony antony hanaovana ny tsara hatrany satria faly ny hanao ratsy sy ny olona iny manodidina anao ianao fa rehefa tratra ny patsaray tsy omby vava dia misy farany avokoa ny ratsy rehetra atao izay ka aleo manao ny tsara satria ny tsara atao no levenam-bola fa ny ratsy atao dia sazy mihantona tsy nisy nanampo zao ireto olon-dratsy reto fa hoe hotratra tehaky ny mpitandro ny filaminana tamin'iny andro ny alohan'ny fety ny farany taona iny nefa moa efa izay no lahatra ka maty rehefa aveo satria efa zatra manao ratsy foana izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa